dia tonga eto am'fandarana Feon'ny Ankizy indray zany tsika dia faly miaravanareo ankizy rehetrarehetra ny tokantrano any manjoy an'ity fandarana ity ary mirary ny soretra ho anareo ankizy na ny lehibe koa ara dia faly miaravanareo ankehitriny dia manentana anareo zany satria efa akaiky le andro 24 décembre dia manasa anareo ankizy rehetrarehetra anatrika ny fotoana amin'ny 24 décembre io aty amin'ny centre zany moa dia atombokitsika amin'ny 10 ora maraina ka oka tsy diso anjara amin'izany nareo ankizy rehetrarehetra sady mba hifanotrona amin'reto ankizy ny centre rehetra dia aleo aloha tsika ranaraka zana-pantarana manaraka Bonjour, je m'appelle Petit Pim, je suis un panda. Où est mon sac? Mon sac? Ah, mon sac. Le voilà. C'est bon. Du bambou. Je mange du bambou. Qu'est-ce que tu manges? Na navahiny manokana indray ny centre-ka amin'ny fitahina androany tsy iza fa ny soro optimiste doyen zay tarihan-dramato Josiane nahazo tombotro manokana androany ny akany fitahina zay nanateran'izy ireo fantana anatrarano ny sakafo na ny fikarakarany sakafo ato amin'ny centre-ka amin'ny fitahina zany fantana zany moa dia fantana zay ny fikary ny orinasa Ades tombontsoa lehibe ho an'ny akany fitahina tokoa no vanginy reto andriambavilanitra amin'izao fahavaratra zao ny akamaroan'izy ireo dia mbola anatin'ny asa avokoa kanefa dia amin'izao andro atoandro be zao amin'ny 12 mbola ny akamaroa mbola tsy nisakafo akory fa nandeha nitsidika ny akany fitahina noho ny fitiavana andreo zanaka malagasy dia misaotra anareo reny malala vao amin'ny soro optimiste doyen namanga ny akany fitahina tiano zato azadino fa ianao ihany koa izay mbola tsy namangy dia afaka miantso 033 23 244 92 033 23 244 92 tonga afa mitsidika ny akany fitahina mba hifaminentanana ny reto ankizy reto tahaka an'izao ataonyreto reny malala vao amin'ny doyen zay tonga teto amin'ny akany fitahina zao tondra ny anarambrikiny izy ireo ary mbola nampanantena fa mbola ho avy hitondra zay azony hoentiny ho an'ny ankizitsika kely be kely ny taina sabo atao anatiny dia mamasaka zavatra be dia be ka dia anaraka zanam-pandarana vetivetitsika
out on the snow. And on my back I fell. Well, a gent was riding by in a one-horse open sleigh. He left there as I spurred by, but quickly drove away. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. dia hitanareo eto moa zany angamba tonga dia hitanareo fa eto amin'ny centre tsy vitan'izay hoe manalehibe ankizy ohatra hoe mampianatra informatique mampianatra enseignement général ny eto amin'ny centre fa dia jerevinareo koa avy namboly voninkazo ny ankizy efa maniry tsara ny voninkazo dia ireo indray ny ankizy fa miopy misy akoho gasy ao dia misy gisa dia maromaro zany ny ompindry zareo eto fa hitanareo amin'izany fa tsy mipetrapetraka ilay ankizy fa manao zavatra isan-karazany mihitsy mety amin'ny centre dia aleo zany tsika anaraka ny zanam-pandarana manaraka indray. Hi kids! Today, let's play with colors. Red, pink, yellow, blue, orange, green, gray, brown, black, purple. Great! Now let's find the colors. Where is the color blue? Blue. Where is the color orange? Orange. Where is the color red? Red. Where is the color green? Green. Where is the color pink? Pink. Where is the color yellow? Yellow. Where is the color brown? Brown. Where is the color purple? Purple. Great! Now you know all the colors. Join us at www.mondedespetits.fr. Tondray moa zany voninkazo namboly mpianatra tato amin'ny centre fa mbola mafisika ihany zany le amin'ny 24 le amin'ny folora izy io zany tsy misy vidim-pidirana fa zay fohy ny hoentina mba hifampizarana amin'ny ankizy atao amin'ny centre dia zay zany aloha fa anaraka ny zanam-pandaharana zany tsika fa mbola mafisika ihany zany le amin'ny 24 tsy misy vidim-pidirana le izy fa zay fohy
zay foy zany dia mba afaka ifampizarana amin'ny ankizy ifalifaly miaraka amin'ny ankizy matsy amin'io zanam-pandaharana. Allô? Allô? Zirikely? Vita ve lasa namparatika ny zirikely? Tena mahay malaky kosa ty neny ty tena mahafinaritra mihitsy ny fandaminany ato an-trano azafady akery very tamin'le resatsika mafy fa tsy mifankahazo ne le resakitsika. Ianao zany foana ahoana azo hoe trano vato ka efa nyteneniko taminao fa le olona noratra azy amin'ny anaranao ny tsy manam-potoana izy fa tsy afaka mihitsy ahoana mbola tsy voasoratra foana e fa ianao hoe zany mieritreritra anany hoe tsy miasa sa ahoana foana tsy fidinomoany e mipetraka eto amin'ny trano ity sao dia mba tsy rariny aza manao aneo moa madama be averinao akotsy. Maty ka kosa le olona maigny fatraka maty hitsatsaka indray tatakino fa olona may mazava be hoe ve dia mitata zany fa maty izy teo fa tsy maimay zany anga iko termo fa ino sana mabit pati cuma sakale sangga ay zay zany motsika dia amarina ny fandaharana mbola manasa anareo zany amin'ny 24 amin'ny folo izy manomboka dia fa izy aloha tsisy vidim-pidirana fa zay fonareo zany mba ifampizarana amin'ny ankizy
dia veloma daholo zany na rehefa amin'ny 24.